dia miompana betsaka ny amin'izany hitantara aminao anambara amintsika ny amin' Jesosy ny momba azy rehetra, ny fitiavany, ny heriny, ny fahalebiazany. Fa dia asaintsika tsirairay avy mpanaraka tsara na ny tononkira na ny tenin'Andriamanitra rehetra hatramin'ny fanentanana isan-karazany izay andraisan'ny sampana rehetra eto androany, na sekoly alahady, na tanora, na renim-pianakaviana, na raim-pianakaviana, dia samy anambaran'izany avokoa amin'ity fotoana androany ity. Tiana ho fantatrao bebe kokoa mihitsy androany ny momba an' Jesosy fa rehefa tena fantatrao izy dia ho mora aminao ny ino azy ho mora aminao ny anaiky azy ho mora aminao ny andray azy fa dia asaina ianao am-pitiavana ary ao tsara daholo ny fiderana rehetra sy ny tenin'Andriamanitra izay ho atao eto androany, fa betsaka ny fahalalana ho raisinao mahakasika an' Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Ao anatin'izao hira fanombohan'izao dia efa anambara sahady ny tononkira, anambara reto sekoly alahady, tanora, ray aman-dreny rehetrareto hoe efa haiko ihany ny amin' Jesosy fa mbola lazao amiko indray hoe ianao koa ve tonga eto androany mbola linany amin'izany, asaina ary ianao atongalany tsara ny sofina, enoy tsara ny tononkira fa anambara tokoa izay amin'ity fotoana androany ity ny amin'izany Jesosy Kristy izany. Tunga te timba muzia di kuzeni anjeinchaka lazawanya najani natsui nawe pangavusa kaira wamikyuinja Sasa facu, isinu
alfarisi tikuni andrindrata lazawanyanarani nasuina we panavusha kaizawamituinja nulazana famaminamikyu napilaza savatsu isinuilai vakulampi panafakani etaeta mitundra fana tenana sifi valinanyana zany kitana fitarikandrofa afanony rehetra nolazaina fampisorona ilay mpanelanelana panjakany panjaka koa no anaramony nainy tetiko averina indray lazaoainyanarany antsoina hoe mpanavostra ka izao amiko indray nolazaina fampaminamikyo napilaza savatso isinuilai vakulampi panafakani etaeta mitundra fana tenana sifi valinanyana zany Alleluia. Riatrany fideratsika tokoeto amin'izao fotoana izao dia nanao nira fiderana amintsika ny sekoly alahady zazavavy kely ilaza amintsika ny amin'ny fotoana lehibe izay hiandry antsika tsy ho ela rehefa nanaiky isika andray an' Jesosy ho mpamonjy antsika tsiraray avy. Izay ilay mbola antony hanasananao androandro havana, mbola tsy tara raha nio isika no andray fanapahan-kevitra